Metatra Cuba fulani district ny Ambovindeny rano fisotro madio dia 300 metatra Cuba ny simben-drano mamatsy rano vahoaka ankehitriny. Izany tsy lany rano no toerana eny fa na dia mbola hitombo azy amponina amin'izao fotoana. Misy dia misy rano ao Ambovindeny ao. Rano madio kararana, pompy na borne fontaine isaky ny quartier ao Ambovindeny atsakan'olona rano ho fisotro. Zay manana ny ampy dia zava-baovao zany ary vokatry ny fandrosona asorana ny AES na tanteraka amin'izany asa lehibe zany. Ny simben-drano mahavelo ny tena miasa lohatreto fa miankina simben-drano vaovao izay voanotoka ny finatetezana farany teo dia ho feno tanteraka ny fahafen'ny rano fisotro madio ny toerana 20 metatra cuba isan'andro zaraina vahoaka mandeha anatin'ny 420 ora ny 420 Istimire kalau cisiram jam bumbu kisipol. De jahai nama mare fa kisipol mare jam bumbu. Jahai itu kedua bulan mata saya. Ni galeram dah jahai. Mandiaso kas bispatapa. Bispatapa lu. Ny mbola fahazarana mampiasa vovo na loharano nefa no olana sedrany AES ny vahoaka fa ny rano kosa dia midinamika zato isan-jato ary ara-pasana manan-tanteraka. Eto olona ty zany no mamatsy ny rano eto Ambovindeny amin'izao fotoana zao. Ny rano avy any amin'ny vovo misy vovo roa zany nampiasaina eto manao 6 mètres cube par heure izy io en moyenne mamena amin'ity bassin ty dia eo indray no atosika amin'ireo pompe hitantsika ty zany manaraka amin'ny réseau mankany amin'ny tanàna rehetrarehetra any. Mbola manamafy araka ny voalaza zany fa mandeha tokoa ny rano ao Ambovindeny ao ary tsy azo tapaka ary tsy tokony ho tapaka satria inona ny antony mandeha amin'ny herinaratra ny fampakaran'ny rano dia mbola misy groupe de secours koa ao. Hatramin'ny taona 2010 nametrany AES ny foto-drafitrasa ho an'izany dia mbola tsy tapaka mihitsy ny rano teto Ambovindeny ary efa andalam-panantsarana ny anam-pina efa misy. Izany hoe raha 20 taona miasa no tsy misotro rano madio vahoaka dia efa rano azo antoka amin'izao fotoana ny sotroina. Ka ankoatr'ireo pompin-drano 30 mahery mipahitaka eraky ny fokontany izay mandeha tsara ara-dalàna dia efa manodidina 80 euro fianakaviana mampiasa rano ao an-tokantrano. Endrikendrika sy fampitam-bahoaka ny filazana fa tsy misy rano Ambovindeny hoy ny Premier Ministre lefitra manodidina ny fampirisiana sy ny fanajariana ny tany Andriamato Riboza Julien raha noma tamin'ny mpanao gazety izay milaza ny fahitany ny fahasahiany sasany milaza zavatra tsy marina atao anatin'ny fampelezan-keviny. Aminy dia tao asa zary fiantsinady sy famafazana lainga ny fandraisan-dahatra atao amin'ny vahoaka raha ao anatin'ny fotom-pisainana amin'ny rehefarehefa sy fihevitra ambany toy izany. Mampalahelo ihany raha resaka politika, resaka ara-propagandy no amafazana lainga amin'ny vahoaka. Ary tsy vita hoe ohatran'izay fa lainga marivo-tototra satria raha nietrikitrinana fa tsisy rano any Ambovindeny dia variana ny tena satria mitorona any Ambovindeny dia mahita fa misy rano any Ambovindeny. Eny fa na ny commune aza dia nanao géodorique teo an-tokotaniny ary ny VPM tamin'izany fotoana zany no nitokana azy. Tsy rano avy any an-danitra io fa rano avy ao amin'ny AES. Fa no anatin'ny politika moa dia mivonoana koa izy iny dia zao tazatray tsisy gédo tsony eto. Fa ozy ahako hoe raha ny alahelo toerana satria teto indray any solaza ty toerana ty no anaovana reny dia mampalahelo azy satria tsy zany naniraka azy ilatsaka ho candidat fa ny filatsahan'ny candidat no nanasorana azy teto na ny elany teto ary tsy zany nananganady taminy fa rehefa tsy solona toerana anankiray dia soloina mba ny atefa tamiko ny safidy. Ary tsy za koa no ho candidat présidentiel ka ohatra ho enjikenjena na faty na any Ambosary any aminay na any Ambovindeny indrindra amin'ny zavatra lainga. Mampalahelo ihany zany raha zany olona eritreretina mba te hitondra ny firenena gasy ty Madagasikara manala antsika ity. Tsy mendrika ny Madagasikara halana filoham-pirenena mpandainga sy mpamandalitra.
nambarany premier ministre lefta ihany teto fa raha fitiliarariary moa zany tetobola ny ministera rano folizany tatana ity ministera ity dia enina fitopolo miliara ariary ny tetobola ilay kandidata ao anivon'ny ministera ny tazoniny teo aloha izany hoe ray ampafolo ny tetobola nampiasainy sasany monja no nety nanana nefa nahavitana ampididrano fisotro madio atao amin'ny toerana maro ny ministera ary isan'izany ny tao ambovombe misy namatsika amin'ny gazety hoe niteny hoe mamono afo ny TVM tsy resaka famonoana afo zao taonay zao fa filazana ny marina ny aso mirehetra mba ifanaja raiky zany indray mitoreboza julien mba ny marina trany no ahafahana maneo avy mamirapiritra ny Madagasikara